Vonina tanteraka ny andray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay tanterana eto amin'ny firenena kosa ny antoko TGV araka ny nambarana Andriamatoa ery Rasoa Maromaka mpandrindra ny ity antoko ity eto Analamanga ary any amin'ny fahaenina ny volana aprily ihany moa farafatara no fantatra ny candidat atolotry ny TGV amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fanadihadiana. Andray anjara amin'ny ambaratonga mpifidianana rehetra izay ho tanterahana eto amin'ny firenena ny antoko Tanora Gasy Vonona izay naoriny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina araka ny nambarany ery Rasoa Maromaka mpandrindra ny TGV eto amin'ny faritra Analamanga ary voaka ao anatin'ny kongresin'ny antoko izay ho totosaina ny 5 sy ny 9 aprila ho avy izao ny anaran'ny kandidat atolotry ny antoko amin'ny fifidianana rehetra ho tanterahana eto amin'ny firenena ao anatin'izany ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 4 Jolay ho avy izao. Rehefa manomana mafy iny fifidianana tsy voandroany ny nomana TGV efa ataoko hoe efa taona lasa zay tretra fifidianana dao atao foana fifidianana fa dia miandry tsika zany amin'ny fotoana hoe ilazan'ny TGV hoe reto avy ny candidat amin'izay fifidianana rehetrarehetra manjalo eto amin'ny firenena fa zay dia andray anjara efa tenenao manana candidat zay ary hoelinareo tsy ela hoe iza no candidat ny TGV na amin'ny filoham-pirenena na amin'ny député ary indrindrindrindra ho an'ny eny moa hoe maire zany. Ho an'ny TGV dia tokony tsy ho kitihina intsony ny tetiandro izay efa napetraky ny senity ary nambaran'ny ery Rasoa Maromaka fa ny tsirairay dia tokony andrainy andraiky ny tandrify azy mba hanatanteraka ny fifidianana. Zany zany tsy maintsy reny no antinaovana antsoava ny mpanao politika sy ho an'ny rehetrarehetra hoe mba samy andrainy andraikiny mba hatotosa sa mahatsara ny fifidianana ary mba samy andraiky andraikiny mba tsy hisy tsony rehefa vita ny fifidianana dia misy tsy anaiky. Zay zao no tokony atao zany ataon'ny rehetrarehetra. Arak'izany dia ny amin'ny fahaenina ny volana aprila ho avy izao fotoana tanterahana ny kongresin'ny TGV no hivoaka amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ny kandidat hoanan'ny antoko ny filohan'ny tetezamita amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena solombavam-bahoaka ary koa ben'ny tanàna.